Lafombavao hafa kosa indray dia Saron'ny polisy misahana ny heloka bevava ny mpanao trafikana antso iraisam-pirenena. Olona 4 no voasambotra tamin'izany ary tsy olona eto Madagasikara ihany no voakasik'ity raharaha Fanodinkodina antso iraisam-pirenena ity fa misy ireo any ivelany izay karohina amin'izao fotoana izao. Fanodinkodina. Olona 4 ka vehivavy roa no Saron'ny polisy pirenena amin'ny fanaovana trafika amina antso iraisam-pirenena izay tafiditra amin'ny cybercriminalité. Teny anarameny sy manjakilafo no voasambotra ny polisy eo anivon'ny brigady misahana ny heloka bevava izy ireo. Fitaovana mikasika ny fifandraisan-davitra amin'ny carte prépayé ny mpandraraha ara-tserasera eto an-toerana no hita tao amin'ny hatran'ireo mpivady izay tratra teny manjakilafy. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny artek izay sampana eo anivon'ny ministera ny fifandraisan-davitra no nazahoany ireto olona mpanao ratsy ireto. Raha ny fanazavana dia manodinkodina ireo antso iraisam-pirenena amin'ny finday izy ireo. Exemplaire normalisé ohatra misy olona mpanao dia tokony normalement micro zany tokony numéro vazaha nefa rehefa jerenao izy zany numéro gasy na numéro caché na koa le ratsy be qualité appel mazotra hoe robot ohatran'izany dia izy tapatapaka satria les réseaux télécommunication madiobe parolitra amin'ny raha réseau IP izy informatique dia avy télécommunication eo misy découvert zany tsy paquet. Nambarany artek fatombanana volamina lavitrisa ariary maro no very vokatry ny fisian'ity trafika amina antso iraisam-pirenena ity. Araka ny teneniko teo raha ohatra communication internationale 5 ariary atony amin'ny au prix du local izy satria 200 ariary ohatra dia 5 000 ariary 200 ariary d'une gain et multiplié par le nombre de communications internationales par an, ça facile les 4 milliards. Raha tsevina dia efa nisy teratany sonoa atodo anatin'ny tiraraha ity voasambotry ny teo anivon'ny polisy pirenena dia nahiditra amponjavonjo maika. Mbola karohina kosa ireo mpiray kombakomba amin'izy ireo any ivelany Madagasikara fikarohana izay iarahana miasa amin'ny polisy iraisam-pirenena.